manambahiny isika fiangonana mangataka atsika hitsangana ry havana. Eny ry havana, noho ny fahasoavan'ny tompo amin'izao alahady voalohany amin'ny volana septambra zao dia faly isika mandray ny pastera Naly Rarina Valona. Tonga soa eto pastera, faly zay ny toloran'ny tompo anao hisatra raha eto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana. Faly zay dia mirary soa ho anao, ahita soa inao amin'ny fandalovanao eto. Afaka mipetraka isika ry havana. Anio alahady faha-enina septambra 2024, alahady faha-13 manaraka ny Trinité, ary alahady ihany koa natokany fitandremana Isotry Fitiavana, hitondrana ambavaka Andriamatora velo ary manana razana miaro soa tonian'ny akany fitiavana noho ny jobely fisotrondronono. Ary alahady ihany koa anio iarahantsika manomboka indray ny fibanjinana ny loha hevitra manao hoe miasa amin'ny fantahorana an'Andriamanitra. Ho anao izay voantso ao amin'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andeha ariavana isika hitsangana hanome dera sy voninahitra an'ilay Tompo Andriamantsika. Ho fisaorantsika sy fideranan'Andriamanitra dia andeha iarahantsika mamaky ny Salamo 7:30. Salamo 7:30, ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 5. Dia arisika hiaraka nonona izany miaraka ampanao salamo manao hoe hideranao amin'ny foky rehetra aho, eo anatrehandreo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka hiderany anaranao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony anarana rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko. Jehovah, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa andreny teny vavanao izy. Eny hirany amin'ny lalàn'i Jehovah izy, fa lehibe ny voninahitra Jehovah. Amen. Andeha ataontsika ry havana ny hira 7:70 no iarahantsika amin'ny derany Tompo.
Andesika riavana iompona ao anatin'ny vavaka. Ny fofanany sainay tompo no entinay mankalaza anao. Fa ity tokoa no andro izay natokanay hisarana, hiderana ary hanomezana voninahitra ny anaranao miaraka eto anivon'izao fiangonana izao. Tompo, tsy hainay ho visavisaina na ho tantaraina ny habeny fahasoavanao
izay ndraisinay taminao. Na dia tao anatin'iny volana aogositra iny fotsiny ihany aza. Misaotra Tompo, fa iny volana iny dia nanefy anay ho mahatoky araky ny efa nampianarana anay. Ary tao aminao indray izahay ao anatin'izao volana izao, hiasa ho anao amin'ny fahatahorana anao, Andriamanitra. Tompo, resy lahatra izahay fa nantsoanao ho amin'ny asanao, satria ny tao aminao ka voataona, resinao ka nosamborinao. Izany rehetra izany, Tompo, dia antony fisaorana izay entinay eo anoloan'ny seza fiandriananao. Ka hosana rery, Tompo Andriamanitra, no atolotra ianao. Manantanteraka izao fotoana izao ary izay ankehitriny, mangataka hatrany ny fanatrehanao, Andriamanitra. Aoka ny fanainao masina hiasa ao anatin'ny tsirairay avy, mba ahazonay tena tafahoana aminao, ahazonay indray mandray hafatra avy aminao, ary mba tsy ho faty antoka ho anay ny manompo anao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tomponay, mpanjakanay, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tanterahantsika eo am-pitsanganana ihany ry havana ny hira 3:9-7. Vavaksika ry havana. Tompo, mangetaetanao ny nofinay, ny fanahinay. Te hivoky ny matavy ao an-tranonao izahay, koa maniry indrindra izay nitenenanao aminay tsirairay avy. Fantatray, Tompo, tamin'ny alalan'ny fifandraisana taminao, fanteninao dia fanazy fiainana, mandresy lahatra anay, manitsy izay fieverana diso amin'ny ataonay sy ny asanay, ary ihany koa mitaizanay ho amin'ny fahamarinana. Koa ankehitriny, Tompo, mangataka aminao izay, hanova ny fo sy ny fisainanay amin'ny alalan'ny asan'ny fanainao masina. Aoka ary, Tompo, ny teny izay ho rerinesinay mba hiraikitra ty amponay, tsy hiala amin'ny sofinay, ary haharitra ty aminay. Koa mangataka izahay, ilay fanainao masina hiasa ao anatinay, hahatakara anay ny hevitra fonosin'ny teninao izay ho vakiana sy ho toriana aminay. Koa ny mpanomponao izay hanana anjara ao anatin'izany, dia mangataka indrindra izay ianao ametraka ny teny ao am-bavany, ka ho mampitoy ny tantely eo am-bavanay sy eo amin'ny sofinay ane izay rehetra ho renesinay. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo, ilay teny fiainana sy tonga nofo anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iroso amin'ny famakiana ny soratra masina sika ry havana, arak'izay hitantsika ao amin'ny fanekena taloha, ny boky ny Agay 2, ny 1 ka hatramin'ny 5. Agay 2, ny 1 ka hatramin'ny 5. Toizantsika ao amin'ny fanekena vaovao izany, arak'izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka 2:12, ny 1:20 ka hatramin'ny 1:20. Filazantsara araka ny Lioka 2:12,
ny andininy fahenina amby folo ka tratra amin'ny andininy raika amby roapolo. Ho faranana ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina toko 7 ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 15. Epistily voalohany ho an'ny Koritianina toko 7 ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 15. Rehefa hita izany teny izany dia andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tamin'ny andro faraika amby roapolo tamin'ny volana 17 no nahatongavan'ny tenin'i Jehovah nentiny akay tamin'ny mpaminana na hoe lazao amin'ny Zerobabela zanaky Sealtiela, governoran'i Joda sy amin'ny Josoa zanaky Jozadaka, mpisorona be, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka hoe iza ny mbola sisa aminareo izay nahita ity trano ity tamin'ny voninahiny taloha, fa manahoana kosa ny fahitanareo azy izao? Moa tsy toy ny tsinitsinina eo masonareo ity, nefa mahereza ankehitriny Zerobabela ho Jehovah, ary mahereza ry Josoa zanaky Jozadaka mpisorona be, ary Jehovah ary mahereza ianareo vahoaka rehetra ho Jehovah ka miasa. Fa izao no momba anareo ho Jehovah tompony maro, araky ny teny fanekena nataoko taminareo, fony no ivoaka avy tany Egipta ianareo, ary ny fanahiko dia mbola mitoetra ao anatinareo ihany, ko aza matahotra ianareo. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, indray maka koa, raha afaka kelikely dia ny ampiororo-lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina sy ny tany maina, ary ampiororoko koa ny firenena rehetra, ka ho avy izay irin'ny firenena rehetra, ary ho fenoko voninahitra ity trano ity ho Jehovah tompony maro. Ai ny volafotsy, ary ai ny volamena ho Jehovah tompony maro. Ny voninahitra ity trano ity anaparany dia ho lehibe noho ny tany aloha Jehovah tompony maro, ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho Jehovah tompony maro. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be. Ary izy nihevitra tao am-pony hoe ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amriko ny vokatra aho? Ary izy, izao no ataoko, andrava ny trano fitehirizako aho ka anao izay alehibe kokoa, ary ao no amoriko ny varoko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza amin'ny fanahiko hoe aho, ry fanahy io, manana fananana be voatahiry amin'ny taona maro ianao, mitsahatra, mihinana, misotro, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no harianao, toy izany izay miary harena ho an'ny tenany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Araky ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy, tahaka ny fanaon'ny mpita marika mahay nanaovako ny fandrenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny, nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay manao fandrenana afa-tsy amin'izay natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volafotsy na volamena, na vato tsara, na hazo, na bozaka, na milolo eo ambonin'ny fandrenana, dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, fa ny andro no ampisehoko azy, satria aseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia ho zahatoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra amin'ny asan'ny olona izay arafiny teo amboniny, dia handray valim-pity izy. Raha velony ny afony ny asan'ny olona, dia ho faty antoka izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy. Amen. Ray masino, mana masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Mitsangana ry havako, andeha ataontsika ny hira 800 ny andininy voalohany.
fiangonana. Favaka sika ry havana. Ray malalo, rainay no Jesosy Kristy tomponay, faly zay zanakao mitoetra ato tranonao am'izao marain'izao. Satria velonaina, satria nanana hery sy tanjaka kanisana ty, fahasoavana no anton'izany. Ary faly zay fa tsy mba isan'ireo tratry ny akamona ka hoe mijery télé manaraka Fanompoam-Pivavahana, tsy mba toy izany zay noho ny fahasoavanao ka dia mideranao mankalaza anao zay mpamonjy eo. Tena faly zay fiangonana, iaino indray ny teny zay no maninao anay am'izao andro alahady zao dia araka ny hiranay teo hoe aoka ny fanainao masina hanazava ny sainay, ary aoka ny fanainao masina hanadio ny fonay, mba hoe fo tena lina, fo tena vonina hitandrina ny teny, ny fo mandray an'izany teny zany ho voninahitra ao mpamonjy eo. Zany no vavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Am'izao alahady voalohany amin'ny volana septambra zao ry havana, antony antsika loha hevitra vaovao, loha hevitra volamena ihany koa hoe miasa. Kristianina zany tsy mipetrapetra-potsiny fa miasa. Saingy tsy miasa fe miasa, fa miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ny filazantsarany lioka ry havana toko 12 no akantsika lesona. Ny afatra anio maraina manohy ny toriteny tamin'ny heriny ry havana dia zao: ny fatidrahan Jesosy ary izy ihany. Ny fatidrahan Jesosy ary izy ihany no matahotra an'Andriamanitra. Zay le afatra. Ny fatidrahan Jesosy ary izy ihany no matahotra an'Andriamanitra. Ahoana ry havana no ahafantarana fa misy olona anankiray tsy matahotra an'Andriamanitra? Raha le perikiopa eto amin'ny Luka 12 eto ny singa voalohany amantarana fa tsy matahotra an'Andriamanitra ny olona ray dia ny fitiavantena. Ny fitiavantena. Zay zany ny fahamarinana voalohany hoe ny fitiavantena dia sakana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ny fitiavantena dia sakana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ary sy zay foana le lazaintsika eto hoe, ary mbola ho averina na dia makadily sofina azy. Probleman'ny olombelona mpanota tia tena, égoïste. Probleman'ny olombelona mpanota égocentrique. Izy no mieritreritra ho ivo ny fiainany, ivo ny ankonana, ivo ny fiangonana, ivo ny fiarahamonana, izy no ivony. Zay. Ary hita eto ato amin'ity tantara ity zany ry havana. Rehefa jerena ny 17 dia hoy ny soratra masina hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary izy ny hevitra tao am-pony hoe ahoana no ataoko, fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatra aho. Ary hoy izy: zao no ataoko, andrava ny trano fitehirizako aho, ka hanao zay lehibebe kokoa, ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Inona ny zavatra mibahana ao an-tsain'ity lehilahy mpanan-kareny ity? Ny zavatra mibahana ao an-tsainy? Problemany. Eto amin'ilay perikiopa, problemana fitoeram-bary efa lasa tery noho ny haben'ny vokatra ry havana. Dia jereo tsara ny fomba fiteniny, le fizahozahoana. Ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatro aho. Ary hoy izy: zao no ataoko, andrava ny trano fitehirizako aho,
ka anao zay lehibebe koa ary ao no amoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Zay ry havanao. Tsy possible ny olona ohatran'izany hoe matahotra an'Andriamanitra. Ary ny olona tia tena ry havanao, zay nge mazava-doza azy. Ny olona tia tena dia tafasaraka amin'Andriamanitra ary tafasaraka amin'ny olona mpiarabelona aminy. Amin'ny olona amin'ny akabeny, fa inona dia ny olona akaiky azy indrindra azy. Tafasaraka amin'ny vady aman-janany izy. Gaga fotsiny ary havana katekomeniko tany ampitan-dranomasina tany. Tafaresaka amin'ny namana ohatran' izao, saram-panambadiana. Taorinan'ny 20 taona nanambadiana fa naninona? Tsy mba meny vatiny vola mihitsy izy. Ingénieur ange ho avatiny. Tsy vita intsony. Firifiry ny ray aman-dreny miteny amin'ny zanany, mahita ilay zanany anaty fasairanana. Za amin'izao taonako izao mba te hanomboka hiaina amin'izay. Zay ry havanao. Ny olona tia tena, ny olona égoïste sy égocentrika dia tafasaraka amin'Andriamanitra, tsy matahotra an'Andriamanitra. Tafasaraka amin'ny olona. Ary rehefa zany dinenao tafasaraka amin'Andriamanitra, tafasaraka amin'ny olona. Satria tsika natao hiarabelona amin'ny olona, fa tsy any amin'ny île déserte akory tsika. Dia hoe fiainana mikaikona, fiainana mikaikona ny fiainan'izany olona zany. Ary ny any ahitany fifaliana dia fizahazahoana, ny fireharehana. Ary tsy fiainana mampite-haniry zany ry havanao, zany fiainana mikaikona sy zany hoe laza pokaty zany. Ary tena hoe ny olona tia tena tahaka izany, ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra tahaka izany, dia hoe diso hevitra sady maty antoka, satria ny valeurany, zay heveriny ho valeurany, zay heveriny ho sandany, dia hoe tsy ao amin'ilay arena izay matimatesany angeny tokony ataony. Le vola zay mameno ny eritreriny ry havana, tsy ningeny mameno azy. Jesosy miteny eo amin'ny 5:10, ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananana. Ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananana. Fambonin'ny olona tsy miankina amin'izay haben'ny arena ny anakeliny arena. Voninahitry ny olona ozy izy Jesosy, tsy miankina amin'ny habena ny akeliny arenany, fa ny valeurako, ny valeuranao ry havanao, dia hoe le valeur omen'Andriamanitra anao, ka nanirahany zanany, handatsaka ny rahany ho asy ho anao teo amin'ny hazo fijaliana, mba hanaovany asy anao ho fatitra. Nefa raha le lehilahy eto amin'ity tantara ity mampalahelo, fa io Andriamanitra zay manome valeur azy io tsy atahorana, tsy rarahiny, ary maty antoka tanteraka izy. Zay zany ny sakana voalohany. Zay ny sakana voalohany amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Ary na zay na hoe zay ny famantarana voalohany ny amin'ny hoe olona tsy matahotra an'Andriamanitra tia tena. Ny sakana faharoa ry havana, raha eto amin'ity perikopy ity, dia ny hoe fitiavana fahafinaretana. Fitiavana fahafinaretana dia sakana ho an'ny fitiavana, ho an'ny fatahorana an'Andriamanitra. Le voalohany hitantsika teo hoe tia tena. So indray raha jerena dia hoe mialatsiny amin'ilay fitenenana, fa tiako hazava tsara, berevy, le olona berevy, tonga dia hitanao fotsiny tsy mitsara ahy, fa tsy possible ty matahotra an'Andriamanitra izany. Hoy ny 5:20, hoy ny 5:20, dia ilaza amin'ny fanahiko hoe, le fanahy eto tsy le hoe io man tsy misy mandiso etretra. Le fanahy tsy le hoe esprit, amin'ny teny frantsay izy esprit. Le esprit no tsy ho faty mandrakizay, le esprit no immortel. Fa ty le hoe âme, samihafa izy ireo. Le âme mandray dia hoe siège ny passion-ny olombelona, fitoeran'ny filana, fitoeran'ny faniriana,
fitoeran'ny fironana isan-karazany ao amin'ny olombelona ka le aminy io noresahan Jesosy eto fa tsy le esprit hoe eo amin'ny 9:20 dia ilaza amin'ny fanahiko hoe aho ry fanahy eo manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao mitsara mihinana misotro mifaly c'est le hoe olona be revy ary io revy io fitiavana fafinaretana io sakany io riavanao sakany io ho amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ny ao an-tsainy hoe manana fananana be ny teny amin'ny fanahiko hoe mitsara akafizy hoe mihinana misotro mifaly matsiaro ny tenyty missionnaire ty ary avana ato amin'ity boky kely ty 1916 missionnaire hoe baron ohatrany hoe baron 1916 mitory-teny amin'ity izy dia ozy izy hoe afabaraka zany lehilahy zany fa ny nitoviny tamin'ny biby no nampiatanya sy nataony izay ampiadana ny nitoviny tamin'ny biby le olona riavanao manana ary te be revy ampitovin'ny tompo amin'ny biby riavanao ary biby zany biby tsy matahotra an'Andriamanitra riavana ary ny tena zava-doza dia zao tsy matahotra an'Andriamanitra izy dia en plus n'izay tapohan'ny fahafatesana oly 9:20 hoe ilaza amin'ny fanahiko hoe aho ry fanahy eo manana fananana be voatahiry aho amin'ny taona maro ianao mitsara mihinana misotro mifaly f'Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza zay zavatra no arinao ny mpanan-karena riavana dia mihevitra fa mbola ho velona taona maro izy eny na dia ny mantra koa ary mieritreritra fa hoe ho velona taona maro izy kanjo hafa fihevitry ny tompo hoe anio alina no alaina aminao ny fanahinao nen'le mpanan-karena variana anaty revy anaty fafinaretana manana taona maro ho an'Andriamanitra andro ray sisa ary tsy ampy andro ray akory ary dia maro ny olona tapohan'ny fahafatesana riavana maro ny olona tapohan'ny fahafatesana satria tsy malala zay ifarany le salamy 7:70 nataony Asafa fatatsika tsara ole Asafa amin'ny salamy 7:70 hoe ketrinao ka tsy nahalala eny biby teo anatrehanao satria nahoana raha mbola tsy afaka ny hevitra ny ho farany ny olona tsy mihevitra ny zay ho farany riavana fa eo ao ny andro aterana ary tena ao ny andro hafatesana ary tsy misy taona maro zany dia miaina tahaka ny biby manamafy ny teny'le missionnaire teo riavanao tianao ny tompo tianao ny tompo ary zany mbola hitenenany aminao mahitsy ohatran'izany ary le teniny nataony tamin'ity lehilahy ty ataony amintsika hoe ry adala le adala eto tsy ratsy fanahy raha ny eto Madagasikara matetika le arena riavana indrindra le mpanefoefa matetika vola maloto io fa eto tsy vola maloto ny resahana tsy olona ratsy fanahy tsy vola azy tamin'ny kolokolo io fa hoe le adala hoe insensé le olona hoe tokony ateriny ny anjana masina zany le resaka eto ary satria sakana ho an'ity mpanan-karena ty riavanao ny arenana sakana tsy atahorana an'Andriamanitra satria izy revo ao amin'le fananana araky ny nofo ka nametraka ny fony tamin'izany tsy natahotra an'Andriamanitra na ny fahaverezana mandrakizay fahamarinana voalohany zany dia hoe tandremo fitiavatena fahamarinana faharoa tandremo ny fitiavana
fafinaretana fa samy sakana ho amin'ny fatahorana an'Andriamanitra reo. Inona ny fahamarinana fahatelo farandriavana? Fahamarinana fahatelo farany dia zao: ny olona matahotra an'Andriamanitra dia miary harena, miasa miary harena any an-danitra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia miasa miary harena any an-danitra. Tsy mandreraka riavana, mamerimberina fa zay vola rehetra laninao an'ny tompo fa tsy ho anao noho ny fitiavan-tena sy ny fahafinaretanao dia tsy vola very, tsy vola lanilany foana, tsy vola very, tsy vola lanilany foana zany. Ary ny fanohitra amin'izany riavanao ny zavatra mitranga ao amin'ny fiainan'ny olona, fisainan'ny olona amin'ny ankapobeny ho azy zany hoe rehefa afoy ao an'Andriamanitra dia zay kely indrindra no foy riavana. Rehefa tsy mafoy ao an'Andriamanitra ianao riavana, rehefa tsy mafoy ao an'Andriamanitra ianao, fataro fa tanapolo no idiranao any an-danitra. Rehefa tsy mafoy ao an'Andriamanitra ianao, tanapolo no idiranao any an-danitra. Da ahoana ara zany hoe miasa miary harena any an-danitra zany, manangona harena any an-danitra zany riavanao? Voalohany indrindra, mba toany amin'izay ny asa fitoriana ny filazantsara, mba toany amin'izay ny asa fitoriana ny filazantsara. Lioko ity ao amin'ny lioka toko fahavalo dia mitantara hoe nanodidina an' Jesosy sy ny mpianatra dia nisy vehivavy vitsivitsy maromaro nanan-katao, hoe Joana, Sosana mba ny maro hafa nanompo an' Jesosy tamin'ny fananany. Fatitra an' Jesosy mba manompo an' Jesosy amin'izay amin'ny fanananao io. Faharoa, ahoana ny fampidirana harena any an-danitra, vola any an-danitra? Iantrao ny malahelo, iantrao ny malahelo. Tsy ny malahelo rehetra raha eto Madagasikara, eto Antananarivo, na eto amin'ny quartier akory azy, fa iantrao ny malahelo rehetra zay tratry ny tananao e. Ary zany angeny nataon'ny fiangonana voalohany to Jerosalema, ary tsy didy zany fa fahatserovan-tena. Hoy ny asa 4:4 tsy nisy olona nalahelo teo aminy fa zay nanana tany na trano raha nivarotra izany dia nitondra vola vidiny zavatra lafo ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly dia nizaraina tamin'izy rehetra arak'izay nilainy. Tsy nisy nalahelo tao am-piangonana. Matombo mbola misy malahelo vitsivitsy maromaro ato amin'ity isotry fitiavana ity, dia isika riavanao zay manana tsy miantra malahelo ary antso antsika ny fisian'ireo malahelo reo. Fa maninona ny fiangonana tao Jerosalema? Satria zay manko le fanontaniana. Ary maninona ary pastera tsy nitohizana tsony, tsy tohizana fiangonana loatra tsony zany zavatra. Maro ny valiteny amin'izany riavana. Fa zao nahatongasy ianao an'izany dia hoe ny aina tao amin'ny tahotra izy, satria tamin'izany andro zany dia hoe efa tena hatombotra fiverenan'i Jesosy riavanao. Ny olona mahafantatra fa efa hatombotra fiverenan'i Jesosy dia miantra malahelo zay tratry ny tanany riavanao. Fa avy eo moa hoe no nitany fiangonana fa tsy tonga Jesosy dia ny aina alefaka le fahasotoana afoy izay le toetran'ny olombelona. Zay ny tao fiangonana. Fa raha resaka fiantranan'ny malahelo rehefa jerenao Jesosy dia hoe izy tamin'ny araka tamin'ny mpianatra tsy dia hoe nanome zay rehetra nananany akory, fa nanana vola fividianan-javatra izy, ary koa nanana vola fanao fiantrana tamin'izay rehetra nalehany. Toano fitoriana filazantsara, iantrao ny malahelo riavanao. Raha farala Andriamazoto, Martiora le fonina, Eritaona Taorinan-drasalama efa niresantsika teto, nanolotra ny fony ho an' Jesosy.
nanolotra ny fanahany teo an-tanan'Andriamanitra, nanolotra ny fanahana teo an-tanan'Andriamanitra ry havanao. Raha faralahy Andriamanitra mazoto nanana sa lehibe anankiray, zarainy telo io sa io, ny apahany kely indrindra amin'ny sa tazominy amelomana azy amin'ny vady sy ny zana, ny apahany kely. Ny apahany lehibebe noho io indray dia nataony ho fiahiana izay olona mahantra hiandraketan'izy ny vady. Ary ny apahany fahatelo lehibe indrindra dia nataony hanohanana kristianina, indrindra ireo izay hiaran'ny fanenjehana ry havanao. Zany ny olona matahotra an'Andriamanitra ary marina loatra le filazana hoe ny fatidrahan'i Jesosy ihany no hanolotra ny fananany takizany, hanohanana ny fatidrahan'i Jesosy hafa ry havanao. Ary efa manao kajo ohatran'izay ianao, verina kely amin'ity resaka fahafolokareny ity ry havanao. Raha hoe ny zarainy raha faralandriamazoto telo le sa, zany hoe 66% nge zany natolony ho an'i Jesosy fa tsy 10% ry havanao. Ary 33% ny fananana no nitazoniny ho azy. Ary mbola milaza eto hoe, mbola milaza eto ry havana, fa tena hoe faux débat io fandavanao fahafolokareny io. Diso petrakolana ianao, diso problématika ianao rehefa miteny hoe fomba atao amin'ny testamenta taloha io. Ny olona madio fo ry havanao, ny olona mazava saina rehefa nohazavainy indray mandeha izy dia manaiky. Fa zao arakaraky ny andiniana momba n'io fahafolokareny io ry havanao, arakaraky ny andiniana ny antony andavany maro ny fahafolokareny io, dia tsy nafa tonga amin'ilay tenin'i Jesosy hoe fieremana. Tsy resaka teolojia fa resaka fieremana, resaka cupidité resahan'i Jesosy ato, resaka fitiavam-bola. Ary ny ao ambadiky le cupidité dia ny hoe avarisy, zay le hoe fieremana. Ny olona tia vola dia mahihatra ry havanao. Ny an'ny raha faralahy Andriamazoto ny farafakely ny 66% no finoan'i Jesosy. Ary antitra an-terin'ny pasteur Rabary tsara hoe zany nataony satria ny fony, ny fanahiny efa natolony ho an'Andriamanitra ry havanao, ho anao fatidrahan'i Jesosy. Izy efa miandry anao any an-danitra, zany ingizy ty ry havanao. Izy anome anao hoe fanahiny fatahorana azy, ary dia tsy ho foana zay fikelezanao aina rehetra eto amin'ity tany ity, ary amin'nitra zay elanao eto amin'ity tany ity, tseneny tsenainy amin'ny fifaliana ianao any amin'ny fanjakany ho aminao fahasoavan'ny Tompo. Amen. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra, mahatsiaro manana tombony izay androany, fa anisan'izay nitenenanao ary notarianao ihany koa amin'ny fahamarinana. Saotra Andriamanitra fa ty volana vaovao ity dia tena mitaona anay hihevitra ny asanao atao amin'ny fitiavana. Ary androany Jesosy dia
nampianarinao anay ary nampitandremanao ihany koa fa raha te atahotranao Andriamanitra izay dia mila miala ao anatin'ny fitiavan-tena, mila miala ao anatin'ny fitiavana fahafinaretana sy ny fanaranam-pony amin'izao fiainana izao. Indrindra mila miverina aminao Andriamanitra ray ny fonay, ny fanahinay. Tompo, ankehitriny izay dia mifony eo anatrehanao. Menatra anao izay Tompo, fa mba anisan'ny nanompo anao ihany. Nefa tao anatin'ny fitiavan-tena indraindray, tao anatin'ny fahirana indraindray no nanomezanao anay. Tompo Andriamanitra io, mangataka anao izay amin'izao fotoana izao. Hanasa ny fonay, hanavao ny fomba fisainanay, ary indrindra andray ny fifonana izay ataonay eo anatrehanao. Tompo, ity tantara ity androany dia mandrisika anay indray hevitra ny fahatahorana anao Andriamanitra. Mandrisika anay hiasa sy hiariarena any an-danitra. Koa sitrakay ary Tompony mba amelanao eloka ny tsirairay avy, mba hatonga anay olona endry, olona mendrika anao, ary hatonga anay ho tafahombona aminao. Nilikay tokoa mantsy ry Tompo ny hevitra mampisaraka anay aminao, tsy ahitanay ny tavanao, tsy ahitanay fahombiazana, ary tsy ahitanay an'i Jesosy Kristy ilay tompony finoana sy mpanefy izany amin'ny tsirairay avy. Koa raisinay amin'ny finoana sy fanantenana Jesosy, ny famelan-keloka izay atolotrao ho an'ny olona mibebaka sy miverina manantona anao, ary mitondra ny enta-mavesany eo anatrehanao. Dia rehefa tafahombona aminao izay Tompo ankehitriny, dia faly indrindra mangataka zavatra aminao, noho ny teny fikasanao sy noho ny anaranao. Jesosy, ny amin'ny hoavinay rehetra dia mangataka izay, mba ho avaozinao ny fiainam-panomponay, ary mba i Jesosy Kristy no ho tafianay, ka ho tahaky ny endry izay ary tsy hanary lamba intsony. Tompo, apetraka eo am-pelantananao ary ny ankohonana tsirairay avy, mba tena hiaina ao anatin'ny fitiavana, ary ihany koa mba tena ampandroso anao Jesosy Kristy ao anavy ankohonana tsirairay. Jesosy Tompo, mangataka indrindra izay, mba ianao hanampy ny tsirairay avy, mba hatsiarovany tsirairay tena, hatsiarovany tsirairay ny adidy amanandraikitra izay tandrefy azy. Petraka eo am-pelantananao Tompo ny ankizy rehetra, ny tanora izay ao anatin'ny fianarana amin'izao vanim-potoana izao. Fantatrao ny fahasarotana noho ny amin'ny fahabangana, nefa matoky izahay fa ianao dia manana ilay fanapan'olo-tsaina afaka miasa ao anatin'ny tsirairay avy. Ianao no angatahanay hitany ankonana tsirairay avy, mba azony tena manompo anao, ary azony izy ireo ihany koa manolotra ao anao Andriamanitra. Vavaka eo anatrehanao izay, ho an'ny asan'ny fiangonana izay tanterahana eto amin'izao fitandremana izao. Taio sy ambino izany Tompo, ary ianao no angatahanay hanafy hery ireo manana andraikitra tsirairay avy, ny mpitandrina amin'ny vady izay mikatsaka mandrakariva ny hanambarana ny fahamarinana sy ny teny ary ny filazantsara anao eto amin'izao fiangonana izao. Bavaka ihany koa izay ho an'ny biraon'ny fiangonana sy ny voamiera tsirairay avy, mba tena hiasa mitahotra sy ny ovitra ary mifatahorana anao Andriamanitra, ka ianao no hameno fanaininao ao anatin'ny tsirairay avy. Ndreo ihany koa Jesosy ny fiangonana tsirairay avy ny santsampana, ianao no malala izay fiainana anatin'ny fisampana,
fa mahatoky izay fa rehefa ianao no miasa, rehefa tafakambana aminao ny tsirairay dia mobe zany sampana izany. Fiangonana koa Tompo tario hatrany mba tena hiakatsaka fiaonana aminao Andriamanitra, mba tena hanantona anao isan'andro ary hiasa ho anao. Jesosy, izany no vavakay. Ilay fiadanana izay navelana ho anay, nomena ho anay tsirairay avy, dia tianay mba hitoetra fiamponay, hanjaka aminay. Jesosy Tompo, ampio hatrany izay, mba hibanjina ny hoavinay, indrindra ny amin'ny fanananay antoka ilay fiainana mandraikizay, izay efa nomanina ho anay. Mametraka eo am-pilatananao ary izahay, ny asa izay ho tanterahanay mandritra ty herinandro ty. Hiazakazaka izay nefa tsy ho reraka, ary tsy ho sasatra akory, satria manana anao Andriamanitra, ilay manafy herenay, mampody ny herinay toy ny any voromahery. Dia mitahiny tsirairay avy Tompo, ary ianao no aoka hitoetra ao anatin'ny tsirairay avy. Maro Jesosy Tompo, ny tianay angatahana aminao. Fo ihany ny fisainanay, ary tsy mahatakadavitra akory izay, fa fantatray, fa manomana ny tsara lavitra ho anay ianao. Sitraka indrindra ary ankehitriny, ny mampiombona amin'ny vavakay, amin'ilay nampianarinao anay manao hoe: Rainay ao izay ny an-danitra, ao masinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, eo ny izay nasazy ho anay, ary manolany ny vaika, tahaka ny lany izy ny ekotany, aza mitorana afakapana, ho manafany amin'ny ratsy, hanao fanjakana sy ny ao voninahitra manakizay. Amen. Andesika riavana hitsangana anatanteraka ny fanekempinoana. Ny fanekempinoana apôstôlika no iarahantsika manonona manao hoe: mino an'Andriamanitra iray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virtsiny, nitsandrana afaka Pontio Pilato, mbona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka ao ankavanan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any amin'ny tsara ny vela sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Miraba ny fiangonana pastera manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia mamaly ny fiangonana hoe mamy zany ry havana. Velona mandrakizay izy ary zany tokony atahorana azy. Mba misy zavatra zaraiko aminareo ty ry havana. Tamin'ny talata 1er septambra teo, rentrée scolaire tao a Frantsa, 12,4 millions nisan'ny mpianatra niditra tamin'izany. Dia ny marainan'io nieno interview ny ministre de l'éducation nationale tao a Frantsa zany. Nanaitra le interview. Totofan'le journaliste question izy, ahoana ny am'izao satria anaty corona, ahoana ny am'izao, ahoana ny am'izao. Mamaly, tena mamaly mazava be le ministre. Dia miteny izy hoe fa zao konge ozy izy, ty zavatra tia mila bon sens. Dia mitondra le fanontaniana, mitondra le fanontaniana. Dia ozy izy indray, za ozy izy mahatoky ny chef d'établissement sy ny mpampianatra miara-miasa aminy ny amin'ny pragmatisme, le pragmatika zany. Dia ozy izy le question farany nataon'le intervieweur: est-ce qu'il faudra ozy izy réapprendre l'école? Satria misy ankizy enim-bolana zay tsy tany am-pianarana. Dia misy eritreritra ohatra zao saraina amintsika ry havanao. Ary mitodika manokana eto aminao Andriamatoajaina filoham-pirenena, apio zahay pastera,
apio izay mpitondra fivavahana iréapprendre ny fiangonana ho akaty am-piangonana président be deaibe ny olona enim-bolana tsy niangona ary tena hoe atakeny devoly de faly amin'ny YouTube sy ny Facebook matokianao fa ampiasany geste barrière izahay matokianao ny bon sens nay matokianao ny pragmatisme nay président mba matokianay misotranao ny amin'nanokafanao ny orinasa mba hisoroana zay mety favoazana économique fa ampio zay pastery sokafo re tompoko ny fiangonana mba hisoroana zay mety favoazana mandrakizay ampanajana tompoko nanaovana zany teny za todika amintsika fiangonana manomboka amin'ny herin'ny anioryavana raha sitrapon'ny tompo zany mbola miditra intelo sika fahitanareo fa rotoroto be le fotoana tsy mety ihany zao ohatrany koropahana daholo ny zavatra rehetra noho izany de nanapa-kevitra ny bro-mpiangonana hoe intelo ihany miditra fa isaky ny adiny roa amin'ny enina sasany de amin'ny valo sasany amin'ny folo sasany mila mianatra miaina amin'ny corona sika hiverina hianatra hira sy ny takizany koa isika riavana farany ny todika manokana aminareo catéchomène mianatra miaina amin'ny corona ianareo ary mianatra mafoy fotoana ho an'i Jesosy ianareo zany hoe zany efa amin'ny 12 anareo vao manomboka fianarana de mety zany programmanareo zany am'izao taonana catéchomène zao mamonjy le Fanompoam-Pivavahana folo sasany nareo de atianareo no manohy amin'ny catéchomène mahereza riavana mahereza araky nefa lazaintsika ombieny manararoatra n'izao confinement zao tsika sy ny fahavintsitsika hiverenana amin'ny fomba fiangonana voalohany andray ny fanasan'ny tompo isika isan'alady isika raha sitrapon'ny tompo de mbola andiny teny isika riavana alohan'ny raisantsika latabatra amin'ny tompo hivavaka isika tompo malalo tsy mitsahatra ny deranao sy mankalazanao ny fonay noho ny fahasoavanao noho ny famindramponao aminay ny farimponao aminay sy ny fisasaranao hamonjy anay misaotrany amin'ny afatra faly zay raha manindrona ny fo zany satria ahafantarana fa ianao manindrona ny fonay satria te hanovanay ianao mpamonjy eo te rainay ianao satria fahasoavana no antony zany de ndreto zay tompo malalo matsiaro menatra matsiaro mangay ahy tsy misy aminay reto afaka milaza hoe tsy tia tena zany tsy misy aminay reto afaka milaza fa tsy tia fafinaretana zany amindrao fo zay mpamonjy eo amindrao fo zay noho zao fitarainanay zao Jesosy ary de diovy amin'ny fitiavateny izahay diovy amin'ny fitiavana fafinaretana izahay diovy amin'ny fitiavana sy ny fanarahana ny rendrarendra sy ny rehaka zao tontolo zao zahay mpamonjy eo zany no ankatanay aminao ary de aoka ny fanainao masina hiasa mahery eo aminay andoro mandrakariva zay fakapakana ota zay fakapakana fitiavatena zay fakapakana fitiavana vola zany no ankatany aminao ary fantatray fa tianao zany ary teanao zany ianao mpamonjy eo misotranao ny amin'ny azoanay miray latabatra aminao isan'alahady efa herinandro vitsivitsy zay misotra ny amin'ny nanamarinanao nampianaranao taminay sy nampatsiavanao anay fa hoe isaky ny mandray ny fanasan'ny tompo zay ka misotro ny ranao de manambara ianao fa fatidrahanao zay Jesosy tena sakaizanao akaiky zay ary raha ianao tsy vadika aminay fa zay kosa tompo malalo no vadibadika no miembotra no misalasala fonanay aminao zany tompo malalo avereno aminao zay mpamonjy eo ary raha iray latabatra aminao zay tsy hinana mofo sy divay fotsiny ihany fa tena hoe ny fiainanao no ka tolotrao anay ny fiainanao no ka iombonanay zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy amen 444 ny andiny faefatra iomanantsika ao amin'ny fanasan'ny tompo
Jesosy Kristy tompontsika ry havana. Tamin'iny alina iny izay namadiana azy a, raha nandray ny mofo sy ny kapoaka dia nandidy ny fiangonana hoe zao a no ataovy ho fahatserovana manatanteraka izany didy zany isika amin'izao marain'izao. Ary dia mivelatra manoloana antsika ankehitriny ny fanasan'ny tompo a izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana, ko andeha isika ry havana hitsangana hideran'ny tompo a amin'ny alalan'ny antema voalohany. Iarivavaka isika ry havana angataka ny fanahy masina. Ry tompo ray any an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina, hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny ny kapoaka mba hanambara ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanahinao masina mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanahinao masina no arianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zavatra rehetra. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika, satria iray ihany ny mofo dia tena iray isika na dia maro aza, satria isika rehetra dia mahazo mandray amin'izany mofo tokana izany avokoa. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika ny rahan'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Aoka isika iompo-po amin'ny fanetry ny tena hoe: Tompo, tsy mendrika atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika ny idiranao ambany tafotranoko aho. Tompo, tsy mendrika ny hitsimpona izay sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa ho ianao hoe izay manantona dia tsy mba ao alaviko mihitsy. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoy ny tompo, andeha fehefavoavoatra ny fanasana. Aoka hitsangana ny fiangonana. Hoy ny tompo, ity ny tenako raiso ka hano. Amen. Hoy ihany ny tompo, ity ny rako raiso ka misotroa. Amen. Ivavaka isika ry havana. Tompo, matsiaro misaotra anao izay, fa nafonao ny ainao, ny ranao ho anay tsirairay avy. Injany Tompo, fa renay mikorinana anatinay izany, ary tonga fiainanay sy fatotra aminao izay. Tompo, tehirizo anao ny fanoloran-tenanay, ary aoka ny fonay sy ny sainay ho tafakambana aminao mandraka rehefa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Jesus
mipetraka ny fiangonana ho tanteraka aminareo anie nitsotra ny tononona amin'ny anaran'ny tompontsika mitahy anao ny tompo ka miaro anao mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana amen. Petraka ny fiangonana miara-mivavaka mangina isika mbola misaotra an'Andriamanitra ary avanao ny amin'ny hafany. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.